Ny ankizy ve ny maditra sa ny ray aman-dreny no tsy mahay miaina? Izay zany no zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao a, manoloana ny zava-misy ao amin'ny 13 mai dia ny fanaovan'ny mpanohitra zany a ny kandida raika ambin'ny folo lahy fidinana an-dalambe mba ilazana ny heviny zany. Dia misy ihany koa zany a ireo hoe vahoaka izay manaraka azy. Etsy an-tany nefa zany a ny ao amin'ny mpitondra fanjakana dia mandefa an'ireo karazana miaramila izay hoe manakana an'io a filazana ny hevitra io zany. Hoentiko foana ny a zany eo amin'ny fifampitondran'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, izany hoe afandarana izay efa natolotry teto foana zany a io karazam-pandaharana io. Satria raha vao ny ray aman-dreny zany a no manao ny didy jadona ao an-tokantrano, tsy miaino ny ankizy dia tsy maintsy misy ny ataontsika hoe révolte zany a eo amin'ny ankizy. De zay le mahatonga ny hoe zaza ratsy taiza, zaza tsy mankatò ray aman-dreny, zaza mpamalivaly ray aman-dreny dia mandeha hatrany amin'ny zaza mania indraindray na ny délinquance zany a, izay hoe tsy fifampienoan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny izay. Ohatraohatran'izay zany a ny tableau misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy mihitsy ny zavatra ioro-paka raha ohatra ka tsy